tsy miafina amintsika fa nivalana aretina coronavirus izay hoentiny tsy mikaretina covid-19 dia efa loza miatra matsiravina amin'ny firenena maromaro eto amin'izao tontolo izao. Ary efa tafiditra eto amintsika eto Madagasikara io aretina io. Atao akory moa ary tsy asiana resaka lava fa maha olo-pirenena tsotra dia tiako ny milaza amintsika malagasy rehetra mparetan-drazana avako namako fa io aretina io dia mahery vaika ary tsy misangy. Raha ireo firenena matanjaka efa mandroso lavitra no efa miady mafy amin'io aretina io izay manomboka tsy tambosany ihany koa ny olona maty amin'izao fotoana izao ka alaivo sary an-tsaina kely ange raha miparitaka eto Madagasikara io aretina mahery vaika io dia ngamba araky ny filaza zay hoe loza sy tambo amin'ny tantarany tinositsika ity. Engane tsy ho isy izany. Ka eto dia manetana ny vahaolana sy hoe tsika hosoroana ny valana aretina io amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy ny fiboana hatrano. Ndao isika samy mijanona hatrano avokoa mba tsy isinya fiparitahania io aretina io, fifamindratsika mikroba satria izay ny arovanao ny tenanao sy iarovanao ny afo. Marina fa manana fahasairanana mahasamihafa tsika eo amin'ny fiainana. Ekeny zany kanefa ny safidy tsara indrindra aleo io mijanona trano io satria izay ihany koa nataon'ireo firenena rehetra izay tratrany amin'izao fotoana izao. Fa raha misy ny tsy azo anoarana ka tsy maintsy ivoan'ny solotena-pianakaviana iray dia azadino mitondra masika aro vava sy orona rehefa mandeha mivoaka manao korsa zany na miatsena zany. Ka rehefa tafaverina ao an-trano dia azadino mihitsy ny misasa tanana sy tarehy amin'ny savony. Raha manana alcool moa ianao na reny gel reny dia tsara ihany koa. Averiko indray mandeha fa ny afatsika miady amin'ny aretina io dia tsy misy afa-tsy zay. Tsy misy afa-tsy zay. Ndao alohatsika fa io mbola vahaolana satria mbola tsy misy ny fanafody tena hita n'ireo mpikaroka eran-tany amin'izao fotoana izao na fanafody na vaksiny fanefitra io aretina io. Ka andao re mba miara-mientana tsika manaraka ny fepetra rehetrarehetra. Zay ary ny afatra avy aty aminay fa dia bon courage daholo tsika ary tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra ao anatin'ity fiadivana amin'ity aretina coronavirus ity. Saotra tompoko.